Andeha hoe resaka kely anty fampiororona ty ny eto tanàna moa zao tsy de milamina amin'ity resaka insécurité ty, mbola mandray foana ianao ndrarandahalo hoe na ambanivohitra na an-tanàn-dehibe sahirakirana na eto an-toerana na ny ivelany de manahirana ty fampiororony ty. Asa raha tadidinao mpihaino fa nisy reny fanakatona ny Etazonia nandritra ny 5 andro nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 10 aogositra lasa teo ny maso ivoany miisa 720 any Moyen-Orient sy aty Afrika, anisany teto Antananarivo. De manahirakirana ny saina ny mieritreritra an'izany. Vakitrano moa saika isan'andro, mijery gazety ianao tsy maintsy misy asan-jiolahy, asan-dahalo hita. Tamin'ny 2 aogositra teo de nandre ianao vaovao fa hoe de misy olona mitaky 10 miliara tamin'ny orinasa lehibe ohatran'ny BNI, ny BOA, ny BICM, ny OTIV, ny Henri Fraise, ny Jiramazy ny sisa. Ka zany rehetrarehetra zany dia mahavaky ny saina. Gamba ataontsika hoe mifanindran-dalana amin'izany keo no hoe namezana famitsoran-keloka ny manam-boninahitra voaroroy tamin'ireny fanonganam-panjakana ny COTT amin'ny FIGN sy ny BANI reny. Nefa moa dia mena famitsoran-keloka reny manam-boninahitra reny fa mbola ny amponja. Tena nitsangam-bolo ny mpanara-baovao rehefa nandre hoe tena ny mpitandro ny filaminana mihitsy no naparitaka ny vaovao mikasika le hoe atao sabotsy mainty ny eto Antananarivo. Ny colonel Rakotomana Florence moa no nitatitra an'izany, izy de filohan'ny CIRGN ary de reny rehefa nanao ny fihetsiketsehana ny antoko avitra ho an'ny firenena de nisamborina ny candidat Laza Razafiarson, secrétaire général n'ity antoko ity. Tadiditsika angamba reny vaovao reny ary betsaka ny ativitra, indrindra teo amin'ny hoe tamin'ny fomba izay atao hoe enjana teo amin'ny fomba nisamborana azy. Ka raha izany rehetra izany Andriamatoa Raindronary no tany saina, eo tsy filaminana, eo ty fampiororona eran-tanàny ty mety misy andikanana hanaovana lecture an'izany ve ary inona ny mety fanafodiny tony fampiororony tony? Misaotra anao namana Ismaël. Raha atao teny indray-mbava, ny fanafody ny fampiororona dia mitodika amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy iray manontolo manomboka amin'ny mpitondra, mampiatra ny F4 lazainy FFKM, fiakenkeloka, fahamarinana, fibebahana, fampihavanana dia mandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny malagasy rehetra. Zany ny fanafodiny, tsisy afatsy zany. Alohan'ny anaovana famakafakana nefa mikasika ity fampiororona ity, misy tsy am-baovao tiako atao. Ny voalohany dia tamin'ny 20 Jolay niarahantsika nandre ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny colonel Rakotomana Florence filohan'ny CIRGN. Tamin'izany no nampitandrina ny mponina izy, nilaza fa isy sabotsy mainty amin'ny 17 Jolay no ny hetsika politika ataon'ny mpanohitra. Nilaza ty colonel ty fa voasambotra ny kapiteny zandary iray niasa atao mitoby Ratsimandrava sy polisy iray. Nikasanao tifitra vararaka amin'ny vahoaka izy ireo hoy izy sy anao fandrobana. Tsy am-baovao faharoa mikasika ty fampiororona ity ny gazety La Nation tamin'ny 17 Jolay. Nampanantsoy ny EMO teny Ankadilalana Andriamatoa Alain Andrimiseza ministry ny jony teo aloha pitariky ny MMFF anazava ny fikasany idina an-dalambe. Nambarany Andriamatoa Alain Andrimiseza fa mba tsy fangaro ny resaka nanapa-kevitra izy fa tsy hitarika olona indray na eny Ambojatovo na eny Antsahamanitra. Hosetrin' zany kosa nilaza tamin'ny EMO izy, zany hoe Andriamatoa Alain Andrimiseza, mba hisambotra ireo voafa terroriste mirongo Kalashnikov sy grenade. Tsy izao, hoy gazety La Nation, no nisy zavatra tahaka izao sabotsy mainty izao. Tamin'ny hetsika notarian'ny Free FM
nilaza ny mpitandro filaminana tamin'izany tamin'ny andro azoma 27 May tamin'ny 2012 fa isy andian'olona hitoraka mpitandro filaminana andoro magazin ny fiarakodia mandritra ny hetsika. Arak'izany ho ihany gazety La Nation efa fantatry ny mpitandro filaminana mialoha ny zavatra hitranga kanefa tsy ny fisamborana ireo andian'olona ireo no nataony fa ny hetsika saika natao tamin'ny sabotsy 27 May indreny no nisakanany. Voapirofo tamin'ny sary ho ihany gazety La Nation fa teo ambany masony emo ireo andian'olona ny torabato ny mpanao fihetsiketsehana ary tsy vitan'izany ihany hoy ny gazety La Nation fa nihery tao ambadiky ny emo izy ireo rehefa avy ny torabato. De manontany gazety La Nation hoe fampiororona tahaka izany hatrany ve no everin'ny fitondrana sy ny mpitandro filaminana anampainam-bava ny vahoaka. Tsy ambavao manaraka mbola La Nation ihany tamin'ny 7 Jolay ihany manao tahaka izao. Miariary izao ny tsy fahombiazan'ny mpitandro filaminana sy ny fanamparam-pahefana. Tsy afaka an-tsainy maro ny fomba feno abibiana nataon'ireo mpitandro filaminana ny sambotra Andriamatoa Lazara Zafiarsson, sekretera general ny antoko avitra ho an'ny firenena teny Analakely. Nambara fa nanao fihetsiketsehana tsy nahazo alalana izy sy ireo mpombazy ka itsy volana tamin'ny repoblika voalohany efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony no nanamarinana ny fisamborana azy hoy ny gazety La Nation. Naekena aza ho ihany gazety fa tsy nahazo alalana amory vahoaka i Lazara Zafiarsson. Tokony nanatrika teny an-toerana ny prefen'ny polisy eto Antananarivo nanao ny filazana fampitandremana ara-dalàna ary ny salotra samboady. Tsy nisy izany hoy ny gazety La Nation fa avy hatrany dia nampiasa hery ny mpitandro filaminana. Tsy ambavao manaraka gazety Midi 20 Jolay. Nasehon'ny kolonel Rakotomanina Florence ho marina ny sabotsy mainty kanefa raha dinihana ny zavanitranga hoy ny gazety Midi tsapa fa zavatra niniana ny foronina fotsiny izany mba ambolo tahotra sy horohoro ao an-tsain'ny mponina. Ny tanjona dia isakana ny hetsika saika nataon'ny mpanao politika sasany tamin'ny sabotsy 17 Jolay. Koa satria tsy nitranga ny sabotsy mainty hoy ny gazety Midi tokony avoaka ny filohan'ny CIRGN ny anaran'ilay kapiteny Zandary, ny anaran'ilay polisy nambarany ho nikotrika ny sabotsy mainty satria mananjo hahalala ny zavatra iampangana azy ny havana. Tsy ambavao manaraka La Nation tamin'ny 3 Aogositra. Noho ny baiko nomeny filohan'ny tetezamita nampiarina tamin'ny mpitandrana Dinan Rarivison filohan'ny Sahamaitso Nantsahamanitra ny fomba fanaon'ny Gestapo tamin'ny andron'ny Hitler. Tsy azo atao intsony hoy gazety La Nation ny manao hetsika politika ao Antsahamanitra. Mialevina ny demokrasia nampananteneny Filoha Rajoelina tamin'ny 20 ka manampy azy amin'izany ny miaramila. Raha ny kasamory vahoaka tao Antsahamanitra ny mpitarika MMFF nantsoy ny filohan'ny CIRGN izy ilazany fa raha misy zava-doza mitranga izy no tondroana tompona andraikitra noho ny sabotsy mainty. Efa taona lasa izay notokanan'ny filohan'ny tetezamita ny kianjany Ambojatovo ho kianjan'ny demokrasia. Mikatona nefa izany ankehitriny hoy ny gazety La Nation. Voarara koa izao ny famoriam-bahoaka amin'ny toerana tsy fananam-panjakana. Izany fomba ny Gestapo izany hoy ny gazety La Nation no ampiariny fitondrana Rajoelina sy ny miaramila miaradi aminy mba anampimbava ny mpanohitra. Filazam-baovao manaraka malaza 9 Aogositra. Amin'ireo miaramila 17 nahazo famotsoran-keloka efa tokony nivoaka ny fonja ny 13. Kanefa mbola migadra ny kolonel Raymond Andrianjafy sy Fikisy Lydia voarohirohy tamin'ny raharaha FIGN
tahaka izany koa ny colonel Rajo Milson Jules Andriamihoatra sy ny général Jean Irnienne Raoelna voarohirohy tamin'ny raharabany. Araka ny fanazavana nomeny mpampanoa lalàna ao amin'ny fitsarana tampony Andriamatoa Ranary Robertson Rakotonavalna tamin'ny 5 août. Antony roa hoy izy no mety mahatavela azy ireo any am-ponja. Na misy vesatra hafa iampangana azy ankoatra ny vesatra na azahoany famotsoran-keloka, na misy fanitsihana tokony atao noho ny lalàna tsy voahaja tamin'ny fotoana namoahana ny didy. Io izy le atao amin'ny teny frantsay hoe pourvoi dans l'intérêt de la loi. Manam-boninahitra efatra hoy izy no voakasika izany. Na izany aza hoy izy mananjo angataka fitsarana ambonimbony kokoa ny mpisolo vava azy ireo. Tsy ambao farany tamin'ny 8 aogositra nisy fampiororoana natao tamin'ny tompon'andraikitry ny orinasa lehibe teto Antananarivo. Tany Sainoto moa izy namany Ismaël tsy averiko intsony. Ny antso mpanao gazety mikasika izany teny amin'ny brigade criminelle Anosy ny commissaire Jean de Matar Rakotondrasoa, filohan'ny SCAC, service central des affaires criminelles, tamin'ny 6 aogositra lasa teo. Tamin'izany no nilazan'ity commissaire ity fa i Raveve sy ny vadiny no nanao io asa fampiororona io. Nandefa mailaka sy SMS tamin'ireo orinasa ireo izy mivady mba andoa aminy 10 milliards ariary. Raha tsy izany hoy izy mivady araka amin'ny tatitra nataony commissaire Jean de Matar Rakotondrasoa, isy hanafika ny orinasany sy ny ankonany koa. Tratra Ravevavy hoy ny commissaire Rakotondrasoa tamin'ny 10 août satria izy no tompon'ny telefona fandefasana ny fandrahonana. Tratra koa hoy izy Raveve tany Beravina Fianarantsoa tamin'ny 8 aogositra tamin'ny fampiasanay ny Géo-Léonie IP International Protocol. Raha vita zay tsy ambo avoa ialana tsiny lavalava izay, inona no famakafakana azo atao?